Alléluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Alatsinainy fa 1 ny volana Jolay 2023. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, manasanao aho ary ivavaka amiko alohany anambarako ny teny fanahy masina ho fampitandremana aloha ho an'ny Eropa, ary koa ho antsika Tsirairay avy naizanaiza misy anao, na any Madagasikara ianao, naizanaiza no misy anao eran-tany, dia ho fampitandremana antsika ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy. Eny Tompoko, ary efa miantra sahady izany amin'ny zanaky ny tsy mpanaraka anazy amin'izao fotoana izao. Iara ivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao Jesosy, ary manaja ny anaranao masina izay. Tompo, mamindra-fo aminay, ary mamela ny elokanay Jesosy satria tsy mendrika izay. Tompo, anambara ny teny izay nomenao ahy aho Jesosy, mba ampaherezako ny olonao Tompo, satria izany no tianao, mba ifoazanay Jesosy, ifoazanay Tsirairay avy, ary tena ifoa tokoa, fa tsy hoe kory matoritory ihany. Jesosy io, mangataka aminao Jesosy, mamindra fo amin'ny tany Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy, ary foazy izay mbola matory Tompo, satria kely sady ho avy ianao. Satria anao Jesosy ho avy hamaly ny tany ho ianao, ho avy ianao hamaly anay Jesosy, ka tsy mivazivazy aminay ianao, fa izay afafinay no hojinjainay. Fanahy masino mitenena amin'ny alalako, ka oka ny nofoko angina hietry eo anatrehanao, ary oka koa ianao hiteny amin'ny olonao Tsirairay avy eran-tany. Fanahy masino Jesosy, mangataka ny ranao ho aminay Tsirairay avy, Asan'ny tananao Tsirairay avy Jesosy, rakofy ny ranao zay Jesosy Tompo, afeno ao ambanin'ny tana maherinao izay, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, ny zana-tsipika zay mitady alefa ny anafikanay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manan-keritsy anapahifana aminay izany, fa miverina etany foana izany, hoentin'ny rivotra toy ny lavelona, ka tsy miverina aminay intsony izany, satria anao Jesosy no manda afo manodidina anay. Dera ho anao Jesosy. Alleluia. Amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, anio dia misy teny nomeny fanahy masina ahy ny asabotsy maraina tamin'ny zako teo am-pivavahana. Ao amin'ny bokin'ny Jeremia 15 io teny io, manasanao aho hamaky azy manontolo, fa ho afoeziko zany no tia ny fanahy masina ambara. Dia eo ihany koa ny teny izay nampitenen'ny fanahy masina ny asabotsy alina tamin'izay tao anatin'ny fitoam-bavaka. Ny teny izay notenen'ny fanahy masina tao anatin'ny fitoam-bavaka dia maro be no nitenen'ny fanahy masina. Fa izay ampatsiavin'ny fanahy masina ihany no ho ambarako. Ry havana, ny tenin'ny Tompo tamin'ny asabotsy maraina, zany hoe io asabotsy io dia vo tamin'ny afakomaly. Asabotsy fa 7 ny volana Jolay zany, satria isika nio fa 1 Ry havana, no ny namaky any Jeremia 15 io aho dia nampafantatra ny Tompo fa ny afo izay miseho eran'ny Eropa zany dia tena ny tanan'Andriamanitra mihitsy no manao izany. Amen. Mamaly ny tany izy, mamaly ny tany izy. Miangavy anao aho amaky anio bokin'ny Jeremia io manontolo, ny 15 zany, fa ny amin'ny andininy vitsy ihany no vakiko amin'io Jeremia io. Ho vakiko ny eo amin'ny andininy fa 20 ka hatramin'ny 230, io no raisiko. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Injany misy feo izay mandositra sy izay afaka avy amin'ny tany Babilona,
anambara ny famaliany Tompo Andriamantsika ao Ziona dia ny famaliana noho ny tempolony. Antsoy ny mpandefa zana-tsipika amelany Babilona dia ny mpanenjana tsipika rehetra mitobia manodidina amely azy ao ka tsy isy ho afa-miala izy. Valio araka ny asany izy, eny araka ny asa rehetra nataony no mba ataovy aminy kosa. Fa ny avonavona tamin'ny Tompo izy dia tamin'ny iray masiny Israely, koa iapatrapatra eny amin'ny kianjany zatovony, ary oringana ny miaramilany rehetra amin'izany andro izany, hoy ny Tompo. Indro hiatrika anao aho ry Babilona mpiavonavona, hoy ny Tompo Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, fa tonga ny andronao dia ny fotoana hamaliako anao. Ho tafitohina i Babilona mpiavonavona dia ho lavo, ka tsy isy anarina azy, ary andrehitra afo ao an-tanànany ao, ka handevona ny manodidina azy rehetra izany. Amen. Ry havana, andrehitra afo ny Tompo, izy Tompo mihitsy no andrehitra afo, ary teneniny tsara mihitsy hoe andevona ny manodidina azy rehetra izany. Ry havana, maro ny toerana may atia Eropa, maro, ary tena tsy zakany olona mihitsy ny hafanana amin'ny toerana misy ny afo. Ry havana, zava-doza, misy ny maty. Mila isika tena mitandrina ny eo amin'ny andininy faharoa, eo amin'ny Jeremia 15 izany dia ny tenin'ny Tompo eto hoe ambaraonareo eny torio any amin'ny firenena ary manangana faneva, torio fa azafenina, lazao hoe azo i Babilona, mangayay i Bela, raiky tahotra i Merodoka, eny mangayay ireo sarin-javatra nataony, ary raiky tahotra ny sampiny. Amen. Ry havana, fatatsika tsara fa miaratsy izao tontolo izao. Eto dia miteny tenin'Andriamanitra fa misy koa hoe sampiny. Ny sampiny, io ihany koa zany le sarin-javatra natao. Ry havana, feno fanompo-tsampiny tany, ary mamaly ny Tompo. Miteny Tompo hoe ambaraonareo, tsy maintsy manambara ao. Ry havana, tsy maintsy manambara ao. Mampitandrina anao na iza ianao mbola eto Eropa, satria na iza koa raha mbola aty. Ny Tompo no amindra anay rehefa ho avy ny fotoana, ary miomana koa ianao fa tsy maintsy miala ety, satria ho zava-doza ny zavatra iseo. Tsisy afaka isika tsirairay avy. Mila isika miambina tsara tompoko, miavonavona neto amin'ity tany ity. Na ny any Madagasikara koa ara, ny olona efa ao anaty fitiavan-tena, fitiavam-bola, fianjonanjonana, efa andro farany isika izao. Ry havana, tonga ihany koa ny tenin'ny Tompo, ny asabotsy alina. Raha tao anatin'ny fotoam-bavaka izahay, dia ny tenin'ny Tompo fa ho avy izy amaly ny valikasany olona tsirairay avy, amaly ny valikasany olona tsirairay avy, ary ny marina dia ai marina ihany. Andovaka itsika io teny io ao bokin'ny Apokalipsy, Apokalipsy 2:20, horaisintsika amin'ny 9:10 ka hatramin'ny 7:12. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy indray izy tamiko, aza siana tomboka se ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, fa atomotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola ia masina ihany izy. Indro avy aingana ao,
ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen. Ry havana, ny tenin'ny Tompo tamin'ny asabotsy alina teo, fa ho avy izy hamaly ny olona araka ny asany avy. Ary tena efa miseho izany. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany. Ary izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola iamasina ihany izy. Amen. Mila isika tompoko mijoro tsara. Efa manasaraka ny olony ny Tompo amin'izao andro farany izao. Zay koa tenen'ny Tompo, efa manasaraka antsika izy amin'izao andro farany izao. Ho fatatrao ny ao amin'ny Tompo sy ny tsy ao amin'ny Tompo. Ho fatatrao ny momba ny tenanao, manao ahoana ny toe-panahinao amin'izao ora sy fotoana izao. Tonga dia fantatrao raha ao anatin'ny ratsy ianao, raha ao anatin'ny tsy marina ianao, raha ao anatin'ny maloto ianao, ary ho fatatrao raha ao anatin'ny marina ianao, ary ao anatin'ny masina ianao. Eny Tompoko, tsisy fiatsaram-belatsia, tsy misy hoe eo ampovoany, fa rehefa masina dia masina, rehefa maloto dia maloto. Oka isika hifoha Tompoko, fa ny Tompo dia efa miala any an-danitra, efa eny an-dalana izy, ampiakatra izay mijoro tsara ihany, ampiakatra izay masina sy marina ihany. Fa ny maloto, fa ny tsy marina dia afobe no vantaniny. Mazava ny tenin'Andriamanitra, mazava ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'io Apokalipsy io ihany ho hitanao eo amin'ny 9:5. Eo amin'ny 2:20 izany ho hitanao raha vakinao, ho vakintsika amin'izay ampaherenao. Apokalipsy 2:20 ho vakiko aminy anaran'i Jesosy Tompo. Fa any ivelany alika ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, ho avy ny Tompo. Izy miteny eto amin'ny 9:40 fa izy Jesosy no naniraka ny anjeliny hanambara amitsika zany ireo zavatra rehetra ho avy ireo zany. Anambara amitsika izany isika zay fiangonany ny zavatra ho avy. Ry havana, ho avy Jesosy mampiomana antsika izy, mampiomana antsika izy, ka aoka isika hitandrina tsara Tompoko. Ry havana, izay no fampaherezana anio. Mahereza Tompoko, mifoaza fa efa mamaly ny Tompo, efa manasaraka ny ondriny sy ny osy izy, ny osy tsy azy, fa ny ondry no azy. Mahereza Tompoko, fa tiantsika ny Tompo. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Vonaitra ane ho an' Jesosy rery ihany ilay solofon'i Davida, izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Ary fiadanana ho an'ny olony marina rehetra, ho an'ny olony masina rehetra izay mijoro tsara hatramin'ny farany. Aleluia. Amen. Veloma Tompoko.